Dola Bela est l'expression favorite de Angie Ambatsura Wilson, la Johnson, Umbatu, une personnalité incontournable de la scène théâtrale malgache pour apprendre aux élèves les émotions et les expressions corporelles. Dola Bela fait l'effet d'un mot magique auprès de la vingtaine de lycéens membres du Sakaizani Théâtre Malagasy. Ces jeunes ont choisi le théâtre comme discipline parascolaire. Diamunj, qui vient d'intégrer le STM, avait ses propres certitudes, mais se réjouit déjà de sa décision. Fitiavana kolontsaina manokana mihitsy zany le izy dia sady fahalalana henatra manampy amin'ny fianarako ny fanaovana théâtre indrindra amin'ny malagasy. Ange Fitiavana Diary, un élève en classe de seconde, découvre l'art de la scène pour la première fois grâce au STM. L'effectif de STM augmente au fil des années. Certains membres restent dans ce collectif même après avoir obtenu leur bac par passion pour le théâtre et à cause de la bonne ambiance qui y règne. Ils gardent de bons souvenirs. Anisan'ilay faheno taona amin'ity taona ity ny tantara tena hoe tsara indrindra lalaovina zany dia maitso anala. Zay ny tena hoe nahafinaritra zany. Maitso anala zay izy. Zahay moa zany manana eritreritra ny mbola ilalao an'izay maitso anala zay satria mahafinaritra zay. Atsiarovana andreo namana efa teo aloha ihany koa zany. Même Michel Rezaf Maeri, l'enseignante qui avait l'idée de fonder le STM, reconnaît que le théâtre apparaît comme un outil pédagogique efficace. Tonga eo amin'ny faheno taona ny Sakaizany Théâtre Malagasy zany hoe 5 taona ny akarana tsehatra dia ny tena mahafaly dia nahitam-bokany ny fibeazana natao zany hoe teo amin'ireo mpikambandreo zany mandinika ny fiainan'ireny ankizy ireny foana atratia ampanaovana famerenana zany na any anatin'ny Facebook rehetra dia ahitako taratra ny fivoaran'ireo ankizy ireo fa ho ahy manokana koa amin'ny mampampianatra azy dia afaka ampiasaiko entiko any amin'ny fampianarana ihany koa zany ny théâtre. Le collectif prépare le début de la saison théâtrale 2021 en montant 2 pièces courtes écrites par les élèves eux-mêmes. fampianarana maniry ny feny vatana fampianarana katsehatra dia azo zao ndray dia mitohy amin'ny fampianarana manoratra dia zay le hoe manoratra tantara fisehatra foio. Les acteurs en herbe se sont inspirés de la réalité. Ainsi, dans Halavir Niersech, ils évoquent les problèmes de drogue et de viol. Dia samy nanana ny heviny daholo ireo ankizy maro be ireo dia tsisy hoe ny hevitra ny ray na arina na hoe ny hevitra ny ray tsy mety zany fa niraisina daholo ny hevitra dia nakambana teo dia nanome an'ilay tantara ranoray amin'izay hoe izao zany ny rafitra ilay izy hoe ohatr'izao mandeha hoe izao ny teny nolazaina eto izao ny zavatra ho atao eto. Un exercice intéressant pour les élèves qui ont tendance à utiliser des mots argotiques. L'enseignante les oriente vers la bonne formule. Misy fiteny mbola tsy fantatry zareo tsara fa ny fiteny andavanandro ny tena mahazatra. Pendant les répétitions, les acteurs travaillent sérieusement leurs rôles respectifs sous les conseils de Mbatu. Tsy manaiky an'izany ary soa volana tena manamora ny filalaovana n'ilay tantara ny famoronana pièce courte. Une autre pièce sobrement intitulée Sarangam Ptive s'inspire de la relation amoureuse rejetée par les parents, situation que ces jeunes rencontrent souvent. Jouer un rôle dans une pièce que l'on a écrite paraît aisé. Fangako vao vidin'ny volana eny. Anjara, inona ataontsika? Tsy haiko soa volana. Tiako ianao. Ary za koa tsy andahoanao za mihitsy na inona ataon'ny dadanao na inona ataon'ny dadanao. Mahasaha tena milaza mihitsy hoe ataonay
mitroka be io amin'ny olahady io tongava mijery izay ihany moa zany fanetananao zany hoe tongava maro dia hita hoe tahaka ny ahoany zany STM amin'ny lalao an-tsehatra zany. Chaque séance de répétition s'achève dans une bonne ambiance festive. L'équipe est fin prête pour présenter au public le fruit de leur travail à l'Alliance française d'Andavamamp le dimanche 25 juillet à 15h.